ao aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Finoana fa tsy tanjaka, finoana fa tsy tanjaka. Zany no hazavainy ny nofinainantsika anio. Deutéronomie 20 ny andininy voalohany hatramin'ny 9. Teo ampamaky vakina ny tany efitra ny zanak'Israely rehefa mivoaka avy any Egypta andeha hiazo ny tany Kanana, dia nametraka ireo lalàna samihafa izay iainan'izy ireo ao amin'ny tany efitra. Fiainana vaovao, lalàna vaovao no nomen'Andriamanitra azy. Araka izany dia mampahatsiaro Andriamanitra fa miaina amin'ny finoana izy ireo fa tsy miaina amin'ny tanjaka. Ilo ary Andriamanitra mampahatsiaro azy ireo fa eo anatrehan'ny fahavalo, raha andeha hiady amin'ny fahavalo izy ireo, dia tsy nitanjaka na ny herin'ny soavaly, tsy nitanjaka ara-miaramila na nitanjaka ara-stratézika no zava-dehibe raha hanafika ny fahavalo, fa ny finoana. Ny finoana ny herin'Andriamanitra izay miasa ao amin'izy ireo. Ny finoana an'Andriamanitra izay efa namoaka azy tany amin'ny tany Egypta no mbola hiady azy ireo koa ao amin'ny tany efitra ary mbola hiantoka ny amin'izay hatongavany any amin'ny tany Kanana. Esorin'Andriamanitra ao anatin'izy ireo mihitsy ny fisalasalana sy ny tahotra rehetra, ka mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe aza matahotra azy, aza ketraka ny fonareo, aza mangorohoro na mikorapaka, satria Andriamanitra mihitsy no hiady ho azy ireo. Efa nasehon'Andriamanitra teo amin'ny tantara fa tsy ny isan'ny miaramila na ny tanjaka sy ny fahaiza-manao no zava-dehibe amin'ny fiatrehana ny fahavalon'ny olon'Andriamanitra, fa Andriamanitra miasa no mampandresy azy. Ary marika izany Andriamanitra miasa izany dia asehony fa miara-dalana amin'izay hahazahoan'ny fandresena, dia indro Andriamanitra manome fiainana sy fitahiana ho azy ireo. Manomboka eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 dia hitantsika fa misy sokajin'olona izay tsy avelan'Andriamanitra andeha hiady. Tsy hoe tsy mahazo miady akory izy ireo, fa ny marina kokoa dia izao: tian'Andriamanitra hisitraka ny fitahiana avy aminy ny vahoakany, hisitraka ny trano, hisitraka ny vadiny, hisitraka ny fiariana izay efa nataony. Ka Andriamanitra mihitsy no manome fitahiana ho azy ireo. Aseho izany ao anatin'ireny rehetra ireny fa ny finoana an'Andriamanitra dia hiankinan'ny fiainan'ny vahoaka manontolo, ara-panahy, ara-tafika, ara-tsosialy, ara-toekarena, eny amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Ho antsika fiangonan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny toe-javatra samihafa iainantsika ankehitriny, eo anatrehan'ny fahasahirana, eo anatrehan'ny olana maro, eny na amin'ny fahavalo azy, dia ampahafantarina fa ny finoana an'Andriamanitra miasa izay efa niasa fahiny, miasa ankehitriny ary mbola hiasa amin'ny ho avy, no ananantsika fanantenana eo anatrehan'ny olantsika sy ny adintsika rehetra. Ry kristianina malala, mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra, aza matahotra na mangorohoro, eny aza ketraka, fa mombanao Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen.
ivavaka isika. Tompo dia misaotra anao indray zahay, misaotra anao ny amin'ny fampanantenanao. Ilay Andriamanitra manala ny tahotra ty anatinay, ilay Andriamanitra manala izay rehetra fangorohona fisalasalana aty anatinay. Misaotra anao zahay ilay Andriamanitra efa miasa ary mbola hiasa eo anivon'ny fiainanay. Mino izahay fa tsy manan-java-maory izay mialoka aminao. Mino izahay fa mandray an-tanana ny fiainanay ianao. Dia indray mivavaka ho an'ny kristianina miatrika ady, ho an'ny kristianina miatrika olana, ho an'ny kristianina miatrika fahavalo amin'ny endriny maro samihafa, na ara-panahy na ara-nofo. Ianao Andriamanitra hiara-iady amin'izy ireny ka hamoaka azy ho mpandresy. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.